afaka avatsika tonga eto androany zao mba anompontompo mba anome voninahitra an'Andriamanitra. Araka ny fanambarako tamin'ny maraina fidirana voalohany teo dia miaraka amintsika Jesosy. Amen. Eto izy. Zay fahasoavana zay nataony tamin'ny maraina dia mbola ho ataony amintsika amin'ny androandroany amin'izao ora izao. Halleluja. Ndao tsika tsagana tompoko. Anao hira anankiray aloha zany isika dia aorina tery ity dia ho apetrakantsika ampilatan'Andriamanitra ty fotoana androany ity ho fotoam-pahasoavana ho antsika. Androany no fety atsiarovan'ny kristianina rehetra maneran-tany ny nandatsahan'Andriamanitra ny fanahiny teto ambony tany ity. Fa ho antsika kosa tsy raintsika ho fety fa atsiarovana fotsiny ihany zany fa ao anaty ity fotoam-pivavahana ity dia andray fanahy masina isika, andray ny herin'Andriamanitra isika. Amen. Ary ho lasa kristiana mahery isika. Ndao hiteka mahafan'Andriamanitra azy. Anao hira anankiray isika dia hivavaka ametraka ny fotoana rehetra mba ho tain'Andriamanitra. Tena ho an'i Jesosy ianao. Lazao aminy fanompo azy hatramin'ny farany ianao. Manora tena ho an'i Jesosy ianao. Lazao aminy fa tsy emitra mihitsy ianao. Amin'izao ianao efa olon'Andriamanitra izao. Lazao aminy fa vonika loatra andreo devoly sy ny asany ianao. Matoky. Andro lehibe ho antsika ty androandroany ity. Ka dia manentana antsika mba hivavaka, manentana antsika mba hanamafy ny fanorantsika fiainantsika mba ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ok, vavakantsika rehetra tompoko. Inona moa ny antodintsika eto?
anompony tompo amin'ny voninahitran'Andriamanitra aneo firasa-tsaina fa hiaraka n'olo tena ho azy isika tsy emotra tsy verin-dalana fa ho an'i Jesosy mandrakizay ka dia manao vavavaka arak'izany fanentanana ataoko izany a tsika rehetra. Mivavay ihany koa ianao mba tsy fety fahatsiarovana fotsiny androandroany fa tena andray ny fanahy masina ianao, andray ny fanahy masina ianao, mila zany isika, mila zany isika. Ny foko ry mpamonjy mangetaentana maniry lalandava ikambanamina tsy afaka ao avoko ny fanirinana oneno reny foko olapana. Ny foko ry mpamonjy mangetaentanao, atsika mifampona tompo eto a dia raha mba sitrakareo tompoka ho anareo anyarina dia aloha mandroso ety anoloana ety tsika le place ety aloha mihitsy fenona dia le tapany farany iny zany a tsy asiantsika olona zay angamba mety kokoa aloha tonga dia mandroso le tapany farany iny tsy asiantsika olona satria fa maro no efa niditra tamin'ny maraina tamin'ny enina. Toy izay tsika ary mifampona tompo amin'ny alalan'ny hira anankiroa itsika mame voninahitran'Andriamanitra fety androany tena fety androany sambatra be tsika satria tiantsika Andriamanitra ny fanahiny no ny ekeny nampidininy amintsika zany dia fahasoavana nomen'Andriamanitra atsika noho ny amin'i Jesosy Kristy. Raintsika mitarika fidiarana hira anankiroa nanohizantsika amin'ny fotoana. Alleluia, alleluia, fiadanana ane ho anao. Arapaina daholo tsika rehetrarehetra manokana ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-drentsika pasteur Adolphe Mivady tonga amin'izao fotoana izao a tratry ny Pentecoste daholo tsika rehetrarehetra. Amen, amen. Je vous salue frères et sœurs qui suivent le culte en ligne. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un jour pour célébrer le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement juste pour célébrer la première venue du Saint-Esprit pour la première église chrétienne. C'est un jour où nous allons encore recevoir puissamment le Saint-Esprit aujourd'hui. Androandroany tsy atsiarovantsika fotsiny hoe tonga voalohany teo amin'ny fiangonana voalohany ny fanahy masina fa tena atsiarintsika hoe
tena andrainy famina masina amin'ny fomba mahery vaikitsika. Alléluia. Lisons un peu ce qui est écrit dans Actes chapitre 2, versets 17, 18, 17, 18. Au nom de Jésus, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Osy Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo hoe ary amin'ny andro farany Osy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny lofo rehetra. Satria tsika lofo rehetra dia mandray tsika androany. Amen. Ho ataontsika kiry zany dia osy izytsika hoe any amparany any ho ianao no androtsanao ny fanahinao ka azo hery zay mangetahety hiafonao amin'ny rehetra. Alléluia. Alléluia. Yeah.
andriamanitra fanamasina fa miaraka aminay eto ianao rehefa eo ianao fanamasina dia miseho fahagagana eo ny famantarana eo ny fahagagana merci beaucoup Saint-Esprit d'être présent avec nous il y a des signes qui suivent ta présence les aveugles voient les sourds entendent les paralytiques sautent de joie alléluia. Change, il y a transfert entre ciel. Quand tu descends, et tout s'arrête, il y a transfert, entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralysies sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par ta puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralysies sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par ta puissance, tu transformes. Par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, tu renouvelles. Par ta puissance, tu agis. Par ta puissance, tu
stérile enfant, les sous-entends par ta puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds-entends, par ta puissance, par ta Andriamanitra rainay masino, Notre Saint-Père, mbola mametraka zao fotoana izao hoe ho an-tananao hatrany hatrany zahay. nous remettons ce culte pleinement entre tes mains. Ny herinao no hanapaka eto androany. Que ça soit ta puissance qui règne ici Ny maintenant. tsiraray avy aminay ty iona aminao tokoa. Et que chacun de nous rencontre ta face. Misaotra ray malala. Nous te remercions notre Père. Amin'ny anaran'i Au nom de Jesosy. Jésus-Christ. Amen. Amen. Maka toerantsika rehetra Que azy. chacun prenne sa place. Iroso amin'ny fandraisana ny fanasan-tompo isika. Nous allons approcher maintenant le moment où nous allons être pendant le repas du Seigneur. Amafisitsika amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan-tompo ny fanekentsika an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy antsika. Et lorsque nous allons prendre part à ce repas du Seigneur, nous allons maintenir notre foi en notre Seigneur. Ary ambarantsika amin'ny alalan'ny fandraisan'ny fanasan-tompo fa isika dia tsy ala amin'ny Jesosy mihitsy mandrakizay. Et lorsque nous allons prendre ce repas du Seigneur, nous allons affirmer que nous resterons fidèles à Jésus-Christ. Ary mbola mahafisitsika hatrany hatrany amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan-tompo fa ny momba antsika rehetra dia atokantsika ho an'Andriamanitra. Et lorsque nous prenons part aussi à ce repas du Seigneur, tout ce qui nous concerne est réservé à notre Dieu. Hoe tsika ho afamasina sy fahadiovana ny fiainantsika rehetra. Nous allons vraiment réserver notre vie pour être une vie de sainteté. Tsy androany ihany fa mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Et pas aujourd'hui seulement, mais nous allons avoir cette vie de sainteté jusqu'à ce que Jésus arrive. Misy matoka fa raha vonina ho amin'izany isika dia hisy fahasoavana lehibe ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra. Je crois vraiment que si nous sommes dans cette voie, Dieu nous réservera de grandes choses dans notre vie. Satria ny tompo dia miasa eo amin'ny olona izay tena azo tokoa. Puisque Dieu agit pleinement envers son peuple. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Que la gloire revienne à notre Dieu. Andaovaka itsika ny voalasan'ny Baiboly ato amin'ny Korintiana voalohany toko faha 1 andininy faha 3 ka hatramin'ny andininy faha 4. Nous allons prendre le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, et nous commençons au verset 23. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny zay namady anazy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako anareo izao no ataovy ho fahatsiarovanahy dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy ho fahatsiarovanahy nao vina no misotro ianareo fa nao vina ianareo no mihina itony mofo itony sy misotro kapoaka dia manambara ny fahafatesana tompo ianareo mandra-piavina. Au nom de Jésus, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. »
De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Izy ny mihinana ny mofo sy misotro kapoaka isika dia manambara ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Chaque fois que nous prenons le pain et que nous buvons la coupe, nous annonçons la mort de Jésus. Ary na izy manambara ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy mandritry ny androm-piainany rehetra hitsidro an'izany olozany Andriamanitra. Et quiconque se souviendra de la mort de Jésus pendant sa vie, Dieu veillera à sa vie vraiment. Raha mandalo ady izy ataon'Andriamanitra mandresy. S'il rencontre des tribulations, Dieu le rendra vainqueur. Raha mandalo olana izy ataon'Andriamanitra mandresy. Lorsqu'il rencontrera des problèmes, Dieu lui donnera la solution. Raha marary izy hositran'Andriamanitra. S'il est dans la maladie, Dieu le guérira. Ary fiarasy amin'ny akabiany hotahin'Andriamanitra. Et dans la vie de tous les jours, Dieu viendra bénir la vie. Andeo hiteka mafy antompo isika. Acclamons notre Seigneur encore. Fa eo amin'ny andiny fafito amby roapolo no misy fampitandremana. Mais dans le verset 27, il y a un avertissement pour nous. Zao voasoratra eo. Koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro kapoaky tompo amin'ny fanatsimentrika dia omeloko amin'ny tena sy ny rano-tompo izy. Andiny fahavalo amby roapolo fa aoka ny olona amantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka. Andiny fahaseo amby roapolo fa zay rehetra mihina sy misotro dia mihina sy misotro fanameloana ho an'ny tenany ratsy mamantatra amin'ny tena izy. Andiny fahatelopolo farany. Noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany no efa nodimandry. Nous prenons l'avertissement du Seigneur à partir du verset 27, au nom de Jésus. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Noho zany indrindra randray ny fanasan-tompo isika amin'ity androandroany ity Et lorsque nous allons nous-mêmes prendre le repas du Seigneur aujourd'hui, dia mitandrema mba tsy ataontsika fombafomba sy fazarana le izy. nous devons faire attention que ce ne soit pas une habitude pour nous. Hoe mandray fanasan-tompo ihany isika fa saika fiainantsika dia mbola fiainana araky ny any devondy. Que nous participons au repas du Seigneur, mais que notre vie, le Satan règne encore dedans. Ka dia mitandrema isika ny amin'izany. Donc prenons garde, chers frères et sœurs. Andeontsika mbola hanokana fotoana hanaovana vavaka amin'izao fotoana izao. Nous allons réserver maintenant un moment de prière Mbola ho fanamafisantsika hatrany hatrany fa ny Jesosy mandrakizay isika. pour que nous puissions encore raffermir et affirmer que nous appartenons à Ary Jésus. mbola mafitsika fa hitoetra amin'ny famasinana sy ny fahadiovana mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra Et isika. que notre conduite à tenir sera une vie de sainteté jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus arrive. Andao tonga dia vavaka vetrantsika rehetra tompoko. Nous allons tous prier maintenant. Apetrao fonao ny tananao. Mets ta main sur ton cœur. Da ho ary vavakantsika. Nous prions. Samy manokatra amin'ny vavany ary manamafy fa ho an'i Jesosy hatramin'ny farany sika rehetra. Que chacun s'exprime maintenant devant Jésus et que chacun affirme sa fidélité encore. Ho anareo any atokantrano any ihany koa ka manaraka zao fotoana izao dia irinay sy angatanay mba hanao vavaka miaraka aminay ihany koa ianareo. Pour vous aussi, chers frères et sœurs qui nous suivent en ligne, nous vous invitons à vous joindre à nous et à prier à nous en cette communion. Samy mivavaka tompoko. Que chacun prie maintenant. Samy mivavaka tompoko. Que chacun s'exprime et ouvre sa bouche. Ho anareo le bizara fandraisana avy hatrany dia mandroso ety anoloana mbola mitomby vavaka ihany anefa isika. Nous demandons au diacre de venir maintenant. Ho antsika rehetra ty ambony estrady aoka hivavaka tsara mba hisy herin'Andriamanitra korina avy ety amintsika hipaka amin'ny fiangonana rehetra. Nous restons aussi dans la prière et dans la pleine communion, nous tous qui sommes devant dans l'estrade.
Jesu onirani Jesu onirani Jesu numana diwai onirani Siai onirani Jesusi amen Notre Père, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Nous faisons face devant le repas du Seigneur maintenant. Nous allons prendre le pain qui est ton corps, Jésus. Nous allons prendre la coupe aussi qui est ton sang, Seigneur Jésus. Notre Seigneur. Nous voulons rester, nous voulons avoir une vie de sainteté lorsque nous allons prendre ton repas. Nous croyons, Seigneur Dieu, que ce moment est une grande grâce pour nous. Que tous ceux qui prendront le pain et la coupe prendront une grande bénédiction. Nous te remercions, Seigneur. Nous allons rester dans la prière et dans la communion pendant que nous attendons la distribution du pain et de la coupe. Nous allons faire un chant ensemble. Que chacun qui veut raffermir leur lien avec Jésus participe à ce repas du Seigneur. Lorsque tu participeras à ce repas dignement, toutes les chaînes et toutes les malédictions seront brisées. Au
Au nom de Jésus-Christ, il y a une grande délivrance en ce lieu maintenant. misy zavatra tsy apozinao mihitsy ho ataon'Andriamanitra aminao aorianan'ity andro androany ity. Il y aura des choses merveilleuses et miraculeuses qui arriveront dans ta vie. Hano amin'ny fonao rehetra ny mofo. Prends de tout ton cœur ce pain. Sotroy amin'ny fonao rehetra ny divay. Bois de tout ton cœur aussi cette coupe. Andriamanitra ny amoakanao ho mpandresiny. Car Dieu te rendra vainqueur. Mino sy matoky an'izany ianao. Crois en cela. Maniry mafy ao. Gardons le silence maintenant. Nandray rehefa nandray mofo Jesosy Lorsque Jésus prit le pain, dia nataony fisaorana an'Andriamanitra rainy il rendit grâce à son Père ary novakiny ilay mofo avy eo et il rompit ce pain. dia nomeny andreo mpianany. Il le partagea à ses disciples. Hoy Jesosy tamin'izany, Et Jésus dit, ity ny tenako, ceci est mon corps, hano prenez, ity ny tenako, ceci est mon corps. zao no ataonareo fahatsiarovanahy. Vous ferez ceci en souvenir de moi. Raha mihina ty mofo ity ianareo dia manambara ny amin'ny fahafatesako. Lorsque vous prenez ce pain, vous allez annoncer ma mort. Tompandriamanitra ranay eo. Notre Seigneur. Ity atananay ny mofo amin'izao fotoana izao. Nous avons le pain entre nos mains maintenant. Raisinay ho tenany Jesosy tokoa izy ity. Et nous le prenons comme le corps de Jésus. Ihinana an'izany izahay Nous allons le prendre maintenant. ho ao anatinay tokoa Jesosy. Que Jésus soit en nous. Hoe ho amin'ny fiainanay tokoa izy. Que Jésus soit dans notre vie Mandritra ny androm-piaina eto ambony tany. jusqu'à la fin de nos jours. Misaotra Tompo. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ano ny mofo izay natananareo. Prenez le pain entre vos mains. Dia nandray ny kapoaka misy ny divay ihany koa Jesosy. Et Jésus prit la coupe remplie de vin. Nisaotra n'Andriamanitra rainy izy avy eo. Il rendit grâce à son Père. Tahorinan'izany Et après, dia nomeny andreo mpianatra le divay. il partagea le vin à ses Ary disciples. nambarany Jesosy hoe ity ny rako sotroy ho anareo. Et Jésus dit, ceci est mon sang, buvez.
raha zay alatsaka ho fanafotana ny olombelona rehetra. Ce sang est versé pour le salut de ce monde. Raha nalatsaka ho fampihavanana ny olombelona amin'Andriamanitra ray. Le sang est versé pour faire la paix entre les hommes et Dieu. Ko raha misotro ny rako ianareo Et si vous buvez de mon sang, dia hanana fiainana. et vous aurez la vie. Fiainana ao anatinareo, La vie en vous. fiainana mandrakizay. La vie éternelle. Misaotra Tompoandriamanitra. Remercions notre Dieu Ny amin'izao divay izao. pour ce vin. Raisinay ho tenana, ho raisinay ho ranao tokoa. Et nous prenons ce vin comme ton Ka sang. hosotroanay zany amin'ity androandroany ity. Nous allons le boire maintenant. Hosotroanay zany amin'ity androandroany ity. Nous allons boire ton sang maintenant Hananana fiainana. pour que nous ayons la vie. Misaotra Tompo. Merci Amin'ny Seigneur. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Sotroy ny ran'i Jesosy Tompoko. Prenez le vin, le sang de Jésus. Miteranao Andriamanitro Faneribe Faneribe Miteranao Andriamanitro Faneribe Faneribe Miteranao Jesosy Makaka ianao Makaka ianao Miteranao Jesosy Tompo Makaka ianao Makaka ianao Miteranao fanahy masina Fanahy masina Mahery ianao Amen Mahery Miteranao Fanahy masina Mahery Mahery ianao Samy maka toerana isika. Que chacun regagne sa place. Amin'izao fotoana izao indray isika dia hitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Et maintenant, nous approchons au temps où nous allons apporter les offrandes pour notre Seigneur. Efa natolontsika ho an'Andriamanitra ny tenantsika rehetra ho fanatitra velona. Nous avons déjà offert notre corps en tant que sacrifice vivant. Amin'izao fotoana izao indray ny apahany ny amin'ny fananantsika no atolontsika ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Et maintenant, nous avons réservé une partie de nos biens et de nos revenus pour Dieu. Mampaheranareo aho fa raha ataonareo amin'ny fonareo rehetra zany fanatitra izany. Je vous encourage vraiment, chers frères et sœurs, à donner vos offrandes de tout votre Ary cœur. arahanareo finoana ny tenin'Andriamanitra voasoratra ato anatyity Baiboly ity. Et surtout que vous ayez pleine foi en ce que la Bible dit sur les offrandes. Mino aho fa izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amintsika. Et je crois que Dieu fera de grandes œuvres pour vous. Ka dia andaontsika hiaraka amin'reto mpitarika fiderandreto anao hira anankiray ao anatin'izany ho anareo zay totry ny mpafolon-karena mandrosa ty alohan'ny ity fa ndrakitra kosa ho tataza manokana eny atoerana. Et durant une adoration, une louange que nous allons faire maintenant, nous allons apporter toute la dîme dans la maison du Seigneur et les offrandes seront collectées à notre place. Ndao ary hiderana tompo isika. Nous allons adorer le Seigneur.
Tu es là présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Éternel, merci à toi. Merci-toi, Mina. Nitauken love, nitauken love. Itiana, Yafanaisa. Nitauken love, nitauken love. Panolala na spanofagagana. Panolalana, panofagagana, tanante, nasavang pusaka, tupo, sa'y maisyana. Panolala na panofagagana. Panolalana, panofagagana, tanante, nasavang pusaka, tupo, sa'y maisyana. Éternel, sapanaisa. Sapanaisa, nitauken love, nitauken love. Éternel, manamboatra fiaina. Itiana, manamboatra fiainana, nitauken love, nitauken love. Panolala na panofagagana. Panolalana, panofagagana, tanante, nasavang pusaka, tupo, sa'y maisyana. Panolalana, panofagagana, tanante, nasavang pusaka, tupo, sa'y maisyana. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Trace un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Panolala na panofagagana. Panolalana, panofagagana, tanante, nasavang pusaka, tupo, sa'y maisyana. Panolalana, panofagagana, tanante, nasavang pusaka, tupo, sa'y maisyana. 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 toka amin'ny fotoana zay hitondrako ny afatr'Andriamanitra ho antsika rehetra ny tenako androany. Nous arrivons maintenant au moment où je vais vous partager le message de Dieu aujourd'hui. Misy matoky aho fa alay Jesosy Kristy zay miaraka amintsika eto no hiteny amintsika androany. J'ai foi que Jésus-Christ qui est avec nous ici va nous parler aujourd'hui. Amin'ny alala zo afatra izao hositrany avokoa ny marary rehetra. À travers ce message, les malades seront guéris. Amin'ny anarany Jesosy hositrana ianao zay marary. Au nom de Jésus, tu seras guéri, toi qui es malade. Amin'ny alala zo afatra izao ihany koa
dia motantsika ho afaka amin'ny olana ny tompontsika. À travers ce message aussi, notre Seigneur va nous délivrer des problèmes. Tena mpamaolana Jesosy. Jésus résout vraiment les problèmes. Mino afa tsy adininareo le teny nataony manao hoe Je crois que vous n'avez pas oublié ce qu'il a dit. hoy izy makaresa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mafesatretana fa omeko fitsaharana. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tsy teny natao Jesosy fotsiny zany teny zany fa teny ho amarininy amin'ireo olona izay vonona ny ho azy. Ce n'est pas une simple parole de Jésus, mais il va le confirmer pour tous ceux qui sont prêts à recevoir. Koa raha mino ianareo dia ho arak'izany tokoa no ataon'Andriamanitra amintsika eto. Alors, si vous croyez, c'est ce que Dieu va faire ici. Averiko indray ho sitrana ianao izay marary. Je répète encore, tu seras guéri, toi qui es malade. Raha misy votana kibona ho any amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianao. Si tu as des kystes dans ton ventre, au nom de Jésus, tu seras guéri. Misy aminareo izay manaraka zao fotoana izao ka marary ho sitrana ihany koa ianareo. Pour vous qui suivez ce culte en ligne et qui êtes malade, vous serez aussi guéris. Enao isatra hiala mihitsy avatantenanao. Tu sentiras vraiment quelque chose qui va s'enlever de ton corps. Dia ho tak'izany ho vojena izay manana olana. Et ceux qui ont des problèmes, ils Ah, seront Moutaïna délivrés is. et ils seront Ho bénis. tahina ianao. Tu seras Ho béni. tahina ianao. Tu seras Ho tahina béni. izay manao amena mafy be. Tous ceux qui font Amen seront bénis. Asiteka faran'izay mafy. Acclamez très fort. Halleluja. Alléluia. Ometsika toerana eto anoloana eto reto mpitarika fiderana. Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. Andro fety moa ny androany. Aujourd'hui est un jour de fête. Andro natokana ho fahatsiarovana ny nandatsan'Andriamanitra ny fanahiny teto ambony tany. C'est un jour pour nous souvenir de Dieu qui a versé son esprit sur terre. Dia hoy aho amintsika rehetra toka eto. Et je vous dis à tous qui êtes ici, Azo atao andro ho fahatsiarovana fotsiny ny andro androany. que ce jour ne soit pas simplement un jour de commémoration, Fa aoka ho anisan'ireo olona mandray ny fanahy masin'Andriamanitra ihany koa ianao. mais que tu sois parmi ceux qui reçoivent aussi l'Esprit de Dieu. Ary ny lehibe indrindra dia ity. Et le plus important, Aoko fianona ny fanahy masintsika rehetra toka eto. soyons tous remplis du Saint-Esprit, nous tous qui Manana sommes ici. etaeta ny andray ny fanan'Andriamanitra. Ayez la soif de recevoir l'Esprit de Dieu. Tena mila n'io fanahy masina io isika olon'Andriamanitra amin'izao vaninandro zao. Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit à notre époque actuelle. Lozana asa manaiky avilivily ny devoly ny fonao sy ny sainao. Alors que le diable ne détourne pas ton cœur et tes pensées. Androany, Aujourd'hui, rapitso, demain mandrisy ny androm-piainantsika rehetra. et pendant notre vie sur terre, Doka kiataeta ny andray ny fanahy masina sady ho fianona isika. ayant toujours soif du Saint-Esprit et de la plénitude du Saint-Esprit. Taloha mantsy, Parce qu'auparavant, olombetsy ihany no natao andray ny fanahy masina. il n'y avait que peu de personnes qui pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Fa ankehitriny kosa amin'izao vaninandro farany izao, Mais actuellement, dans les derniers jours, ny olon'Andriamanitra rehetra dia natao andray ny fanahy masina. tout le peuple de Dieu est destiné à recevoir le Saint-Esprit. Isika rehetra toka eto dia natao andray ny fanahy masina. Nous tous qui sommes ici, nous sommes destinés à recevoir le Saint-Esprit. Ary no fahasoavan'Andriamanitra dia nomanina mba ho fianona ny fanahy masina isika. Et par la grâce de Dieu, nous avons été préparés pour être remplis du Saint-Esprit. Misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra atokavana mantsy eo amin'ny fiainantsika. Parce qu'il y a un objectif de Dieu dans notre vie. Ary io zavatra tian'Andriamanitra atokavana io dia tsy hoe zavatra androany ihany fa zavatra mandra-piavintsika, mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ireo lanitra. Et là où Dieu veut en venir, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'au retour de Jésus dans les nuées des cieux. Isaorana moa Andriamanitra ry havana malala Nous remercions Dieu, bien-aimés, fa nataon'Andriamanitra nandray ny fanahy masina voalohany sady no fianona reo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy. parce que Dieu a donné son Esprit Saint premièrement aux apôtres et aux disciples de Jésus. Ry zareo no nisantatra voalohany ny firotsan'ny fanahy masina teto ambony tany. C'est eux qui ont reçu la première fois le Saint-Esprit sur terre. Andao dia vakitsika ny voalaza baiboly ato amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa
vakina ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faefatra. Lisons ce qui est écrit dans la Bible dans Actes des Apôtres chapitre 2 versets 1 à 4. Ary notokany andro Pentekosta dia teo fitoerana raha izy rehetra ary nisy fehatoka-tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay tranony agonany. Ary nisy lela maro mitarena afony sy taminy zay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olony izany. Ary samy feny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena amin'ny fanahy masina azy. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Taoriana ny akaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra. Après que Jésus soit monté au ciel, Zay hitany mason'ireo apôstôly sy ireo mpianatra mihitsy Jesosy nampiakarina ho any an-danitra. les apôtres et les disciples ont vraiment vu l'ascension de Jésus dans le ciel. Folo andro taorinany ny akaran'i Jesosy. 10 jours après l'ascension de Jésus, Dia tantarainy Baiboly fa nalatsaka Andriamanitra ny fanahy masina. la Bible raconte que Dieu a déversé son Esprit Saint. Nandray ny fanahy masina ny apôstôly sy ireo mpianatra rehetra. Tous les apôtres et les disciples ont reçu le Ary Saint-Esprit feny ny fanahy masina ry zareo tamin'izany. et ils étaient remplis du Saint-Esprit en ce temps-là. Dia rana ihany koa ny tomp'Andriamanitra. Et le Seigneur Dieu a aussi dit Fa nataon'Andriamanitra nandray ny fanahy masina sady no fienoana ihany koa ireo mpino vaovao tao Samaria. Dieu a aussi rempli du Saint-Esprit ceux qui étaient en Samarie. Tsy tao anatin'ny sain'ny olona, tsy tao anatin'ny saina maneritreeritra hoe zany olona ao Samaria zany dia mendrika andray ny fanahy masina. C'était vraiment incroyable que le peuple de Samarie allait recevoir le Saint-Esprit. Satria rehefa tonga tany ny mpanompon'Andriamanitra nitoroteny tao Samaria Parce que quand le serviteur de Dieu est arrivé là-bas pour prêcher à Samarie, dia nino a Jesosy ny olona tao Samaria. le peuple de Samarie a cru en Jésus. Nandray a Jesosy ny olona tao Samaria. Le peuple de Samarie a reçu Jésus. Ary dia natao batisa tao amin'ny Jesosy mpino ny olona tao Samaria. Et le peuple de Samarie a été baptisé en Jésus. Ka rehefa nandray an'izany ry zareo fobe tao Jérusalema Et quand ceux qui étaient au siège à Jérusalem ont entendu cela, dia naniraka Petera sy Jauna reo fobe mba hivavaka ho an'ny olona tao Samaria mba andraisany ny fanahy masina. le siège a envoyé Pierre et Jean pour prier pour le peuple de Samarie pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Tiako amarantsika rehetra dia izao. Ce que je veux vous annoncer, c'est ceci. Tsy ny apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy tany am-boalohany ihany no mendrika omena ny fanahy masina. Ce ne sont pas seulement les apôtres et les disciples de Jésus qui sont dignes de recevoir le Saint-Esprit, Fa na dia ireo mpanompo sampy zay niala tamin'ny sampy fa nino a Jesosy dia nataon'Andriamanitra mendrika andray ny fanahy masina. mais même les idolâtres qui ont reçu Jésus, ils sont dignes de recevoir le Saint-Esprit. Tena mbola olona vaovao be ao amin'ny Jesosy reto olona tao Samaria reto. Ce sont des personnes qui sont vraiment nouveaux en Jésus, ceux qui étaient à Samarie. Fa tsy nanakana an'Andriamanitra tsy handrotsika fanahy masina teo amin'izany. Mais cela n'a pas empêché Dieu de déverser le Saint-Esprit sur Andao eux. vakitsika ny asin'ny apôstôly toko fahavalo vakina ny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fafito ambin'ny folo. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 14 à 17. Ary noho ny ren'ny apôstôly tamin'ny Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka Petera sy Jauna izy akany aminy. Ary no tafidina tany izy roa lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba andraisany ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy nilatsany izy na dia ray akory aza fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy tompo ihany izy. Ary izy roa lahy nametra tana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Averiko vakina ny andiny fafito ambin'ny folo ary izy roa lahy nametra
nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ny mpino vaovao tao Samaria. Je relis le verset 17. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit, ceux qui ont cru en Jésus. Dia nana ihany koa ny tompo fa anisan'ireo olona nandatsan'Andriamanitra ny fanahiny ry Cornelius sy ny fianakaviany rehetra. Que Dieu soit également glorifié parce que Corneille et toute sa famille ont reçu le Saint-Esprit. Nalatsak'Andriamanitra tao amin'izy ireo ny fanahy masina raha mbola nandre ny tenin'Andriamanitra zareo. Dieu a déversé le Saint-Esprit sur eux quand ils ont écouté la parole de Dieu. Zany hoe tao anaty fotoana nandrenesan'izy ireo toroteny tahaka an'izao andrenesan'ireo toroteny zao no nalatsak'Andriamanitra tamin'izy ireo ny fanahy masina. C'est-à-dire que c'est pendant qu'ils écoutaient la prédication, comme maintenant où nous écoutons la prédication, Dieu a déversé le Saint-Esprit sur eux. Ara-tantara tsy jiosy akory Cornelius sy fianakaviany fa gentilisy. Selon l'histoire, Corneille et sa famille ne sont pas des juifs, mais ce sont des païens. Fa nisan'ny nampiavaka any Cornelius sy fianakaviana dia ity. Mais ce qui distinguait Corneille et sa famille, c'est ceci. Na dia gentilisy ary reo olona ireo dia olona natahotra n'Andriamanitra ry zareo. Même s'ils n'étaient pas juifs, ils craignaient Dieu. Olona tia manao fiantrana ry zareo. Ils aimaient donner l'aumône. Andao dia vakitsika ny voalasan'ny asa apôstôly toko 7 manomboka 1 voalokatra amin'ny 14. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 4. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny antoko miaramila atao hoe Italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra n'Andriamanitra izy mba niankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Corneille et sa famille sont des païens. Ce ne sont pas des juifs. Mais ce qui est encourageant, c'est ceci. Pendant toute leur vie, ils craignaient Dieu. Ils avaient un bon cœur. Ils aimaient faire l'aumône. Bien-aimés qui assistaient à ce culte, voici la leçon que je vous donne. Soyons mieux que Corneille et sa famille, nous qui sommes ici. Ce qui est malheureux, c'est ceci. Nous appartenons déjà à Jésus. Nous sommes déjà à Jésus. Nous avons Jésus. Et nous osons encore faire le mal. Il y a un peuple de Dieu comme nous. Il y en a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Leur cœur est encore mauvais. Ils ont encore de la haine. Ils disent encore des gros mots. Et il y en a même des croyants comme nous qui arrivent à faire ce que les païens font à 100%. Bien-aimés, pourquoi nous avons encore des conduites pareilles? Est-ce que le salut que Dieu nous a donné n'est pas précieux pour nous? Est-ce que la vie éternelle que Dieu a préparée pour nous n'est pas précieuse pour nous? Ou bien nous n'avons pas peur d'aller à la perdition éternelle? Dieu nous appelle aujourd'hui. Craignons toujours Dieu tout le long de notre vie. Demeurons sans reproche devant Dieu tout le long de notre vie.
Et s'il y a des tentations, résistez à la tentation. ka na ato amin'ity toerana ity Et que ce soit ici na kariary ou ailleurs, na any amin'ny toerana takonany ou bien dans les lieux cachés, dia aoka hitoetra ho matahotra an'andriamanitra isika fiangonana craignons toujours Dieu. aoko vavolombelony ny fisian'ny herin'andriamanitra isika fiangonana Soyons témoins de la puissance de Dieu. misy teny nataony jesosy zay manao hoe ianareo fahazavana zao tontolo zao Il y a une parole de Jésus qui dit, vous êtes la lumière du ianareo monde, fanasin'ny tany vous êtes le sel de la terre, tena porifoy ny fahazavana zao tontolo zao atsika tokoa prouvant que nous sommes vraiment la lumière du monde, porifoy ny fanasin'ny tany atsika prouvant que nous sommes vraiment le sel de la porifoy terre, ny mahavavolombelony jesosy atsika prouvant que nous sommes témoins de Jésus. amin'ny anaran'i jesosy ho arak'izany anisika rehetra Au nom de Jésus que nous agissons dia ainsi. iverentsika indray a ny tantara cornelius sy ny fianakaviany teo Nous revenons à l'histoire de Corneille et de sa famille. marina fa natahotra an'andriamanitra cornelio sy ny fianakaviany Certes, Corneille et sa famille craignaient Dieu. marina fa manana fo mahitsy ry zareo Certes, ils avaient un cœur intègre. kanefa na dia zany azy Et malgré cela, dia tsy azo vonjena noho ny fahamarinany cornelius sy ny fianakaviany Corneille et sa famille ne pouvaient pas être sauvés grâce à sa justice. tsy eken'andriamanitra hitrany an-danitra ihany koa noho ny fahamarinany cornelius sy ny fianakaviany Dieu n'accepte pas que Corneille et sa famille entrent au ciel grâce à leur justice. noho izany naniraka petera ho any amin'ny cornelius sy ny fianakaviany ny tompontsotoa Alors le Seigneur Tout-Puissant a envoyé Pierre pour aller vers Corneille et sa famille. ny rana tany petera sy ny ekipa rehetra mba anambarany amin'ny jesosy kristy Pierre et toute l'équipe ont été envoyés pour annoncer Jésus-Christ. satria ny olona mino jesosy ihany no hovojen'andriamanitra Parce que seuls ceux qui croient en Jésus sont sauvés. zava-dehibe ny miaina ny fahamarinana C'est important de vivre dans la justice. zava-dehibe ny matahotra an'andriamanitra C'est important de craindre ary Dieu. tokony zany mihitsy fiainantsika rehetra Et notre vie doit être ainsi. fa tsy mitondra famonjena ho antsika akory zany Mais cela ne nous conduit pas au fa ny salut. finoana jesosy ihany Mais seule la foi en ny Jésus, falaisana jesosy ihany seul le fait de zay recevoir ihany Jésus mahavovotsy fanahintsika peut sauver notre âme. zay ihany mahavovotsy fanahintsika Seul cela peut sauver notre ary âme. sandrindra no antony atokany jesosy naniraka andreo apôstôly hoe mandeha ihana ianareo mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra Et c'est pourquoi Jésus a envoyé les apôtres et a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à satria toute ny la filoana création. jesosy ihany no mahavovotsy fanahin'ny olona Parce que seule la foi en Jésus peut sauver les âmes. ka dia manentana antsika rehetra ho androany Alors je vous exhorte aoko aujourd'hui, mpitory ny filazantsara isika prêchons la bonne nouvelle. aoko mpanambarany amin'ny jesosy kristy voaomby teo ambony azo fijaliana isika Annonçons Jésus-Christ qui a été fa crucifié. izany lala tokana amijena ny olona Car c'est le seul chemin pour sauver tout le monde. andao hiteka mafan'andriamanitra isika Acclamons fort le Seigneur. andao mbola hiteka mafiana isika Acclamons plus fort. dia iverentsika indray a tantara cornelio Nous revenons à l'histoire de Corneille. satria ilain'andriamanitra hovonjena ny fanahana Parce que Dieu voulait que son âme soit sauvée. ary melitra ny hovonjena mihitsy ny fanahana Et il est vraiment digne d'être sauvé. dia tonga tany amin'ny cornelio tonga tany amin'ny petera sy ny ekipa rehetra mba hitory an jesosy kristy tamin'izy ireo Pierre et toute l'équipe sont allés vers Corneille pour annoncer Jésus-Christ. dia hoe ny baiboly Et la Bible dit, raha mbola teo am-pandrenesana ny toriteny nambara petera ry cornelius sy fianakaviany pendant que Corneille et sa famille étaient encore en train d'écouter la prédication, raha mbola teo am-pandrenesana ny toriteny mahakasika ny amin'ny jesosy sy ny azo fijaliana cornelius sy fianakaviany pendant que Corneille et sa famille étaient en train d'écouter la prédication concernant tsy Jésus, nahandry andriamanitra tany an-danitra Dieu ne pouvait pas attendre du tsy ciel. nahandry andriamanitra tany an-danitra Dieu ne pouvait pas attendre du ciel. fa avy hatrany dia nalatsaka andriamanitra tao amin'ny cornelius sy fianakaviany ny fanahy masina Mais immédiatement, Dieu a déversé sur Corneille et sa famille le Saint-Esprit. tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ireo mpianatra jesosy Au temps des apôtres et des disciples de Jésus, tao anatin'ny fotoana nanaovana vavaka no vao nalatsaka andriamanitra ny fanahy masina c'est pendant qu'ils étaient en train de prier que Dieu a déversé le Saint-Esprit. mahakasika ny reo mpino vaovao tao samaria Concernant les nouveaux croyants à Samarie,
tsy maintsy nandefa olona avy any amin'ny fobe ny tompoandriamanitra mba ametra tanana amin'izy ireo vao nandray mifanay masina. Le Seigneur Dieu a envoyé des personnes du siège pour leur imposer les mains. C'est là fa qu'ils ont tamin'ity reçu indray le mandeha ty kosa Saint-Esprit. dia mpandrenesana toroteny no nalatsaka andriamanitra mifanay masina. Mais cette fois-ci, c'était pendant la prédication que Dieu a déversé le Saint-Esprit. enga reka amin'ity androandroany ity ao anatin'izao fotoana izao ho latsaka andriamanitra amintsika mifanay masina. Qu'aujourd'hui, pendant ce moment, Dieu déverse le Saint-Esprit sur ary ho nous. fianoana isika rehetra. Que nous soyons tous remplis. dia rana ihany koa ny tompoandriamanitra Que le Seigneur Dieu soit aussi glorifié. fa lay lehilahy atao hoe Saoly. Parce que l'homme appelé Saül, Saoly dia niofanarana ho Paul tateoriana rehefa voavojy ny fanahana. Saül a changé de nom. Il est devenu Paul quand son âme était sauvée. Ny ran'andriamanitra ho any amin'ilay lehilahy anankiray atao hoe Ananias. Dieu a envoyé chez lui un homme appelé Ananias. Inona ny antony? Pourquoi? Mba hivavaka ho an'ny Paul, Pour prier pour Paul, mba metra tanana amin'ny Paul, pour imposer les mains sur mba Paul, andraisany ny fanay masina ihany koa. pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Marina fa niona tamin'ny Jesosy tao an-dalambe ny Damaskosy Paul. Certes, Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Fa soavana lehibe ho azy zany. C'est une grande grâce pour lui. Fa saika anisan'ny lehibe ihany koa dia ity. Mais le plus important, Mila mandray fanay masina Paul. il devait aussi recevoir le Saint-Esprit. Mila mandray fanay masina Paul. Paul devait recevoir le Saint-Esprit. Ka dia Ananias no ny rano tompo mba ametraka ny tanany mba andraisan'ny fanay masina. Et c'est Ananias que le Seigneur a envoyé pour imposer les mains sur Paul. Adaovakitsika ny asa apôstôly toko fasivy manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 10 azafady asa apôstôly toko fasivy 10 ka hatramin'ny 10 Lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 19. ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananias ary ony tompo tamin'ny fahitany ry Ananias dia hoy izy inty ao tompoko ary ony ny tompo Jesosy taminy mitsangana ianao ka mandehany any amin'ny lalana atao hoe Imaitsy ka izaho ao an-tran'ny Jodasy lay lehilahy atao hoe Saoly avy amin'ny Tarsosy fa indro efa mivavaka izy zao. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananias niditra ka nametra tanana taminy mba ahiratra indray ny masony. Ary Ananias namaly hoe tompoko Jesosy io efa reko tamin'ny maro ny aben'ny ratsy nataon'izany lehilahy zany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. Ary manana fahefahana aty koa avy tamin'ny mpisorona be izy amatotra zay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy mandehana ihany ianao fa fanaka voafidy izy ho fitondrako ny anarako eo anatreny jentilisy sy mpanjaka ary zany Israely. Olona spesialy ny Saoly hoy ny tompo tamin'ny Ananias fa aseko azy ny abetsany zay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananias ka niditra tao an-trano dia nametra tanana tamin'ny Saoly ka nanao hoe ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy zay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka ho ety aminao mba ahiratany masinao ary mba ho feno ny fanay masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kirany nazan-drano niala avy tamin'ny masony dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisy. Ary nihinakanina izy dia natanjaka ary Saoly nitoetrandro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la Droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites.
Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Marina fa efa nifanena tamin'i Jesosy tao an-dalaben'i Damascus Paul apôstôly. Certes, l'apôtre Paul a rencontré Jésus en chemin à Damas. Marina fa niova fo tanteraka izy tamin'izany. Certes, il a changé de cœur en ce temps-là. Tena novan'Andriamanitra ny fiainana. Dieu a vraiment changé sa vie. Tsy nampin'ny olona mihitsy hoe lasa mpivavaka be Paul apôstôly. Les gens ne croyaient pas que Paul est devenu pieux. Tena tsy nampin'ny olona mihitsy ny toetra tsara izay nasehony. Les gens ne croyaient pas son changement de comportement. Kanefa tsy ampy izay. Mais cela ne suffit pas. Fa rehefa tonga olon'i Jesosy Paul apôstôly, Mais quand l'apôtre Paul est devenu dia à tsy maintsy Jésus, alatsaka aminy ny fanahy masina. le Saint-Esprit doit descendre Tsy sur maintsy lui. fihainoana ny fanahy masina izy. Il doit être rempli du Mba Saint-Esprit ahafahan'Andriamanitra mitondra azy ho amin'ilay tanjona lehibe mandritra fahavelomany eto ambony tany. pour que Dieu puisse le conduire à son objectif pendant sa vie sur terre. Dia io voasoratra io ny tantara. Et l'histoire est écrite ici. Ny ran'Andriamanitra nakany amin'ny Paoly izy ty lehilahy anankiray ty Ananias Dieu a envoyé Ananias vers Paul mba hivavaka ho azy pour prier pour lui, mba handraisany fanahy masina. pour qu'il reçoive le Dia Saint-Esprit. niraisany Paoly ny fanahy masina. Et Paul a reçu le Dia nanomboka Saint-Esprit. teo. Et à partir Dia de là, nitondra ny Paoly ho amin'ilay programmany ny tompoandriamanitra. le Seigneur Dieu a conduit Paul dans son plan. Mbola dia raina hatrany ihany koa ny tompoandriamanitra. Que le Seigneur Dieu soit aussi loué. Fa nataon'Andriamanitra nandray ny fanahy masina ihany koa repiny vitsivitsy tao Efesosy. Parce que Dieu a déversé aussi son Saint-Esprit sur les croyants d'Éphèse. Nandatsan'Andriamanitra ny fanahy masina ny mpiny vitsivitsy tao Efesosy tamin'ny alalany fametran'ny Paul apôstôly tanana. Dieu a déversé son Esprit Saint sur les croyants d'Éphèse à travers l'imposition des mains de Paul. Za tantara zany dia manambara fa tena mila mandray ny fanahy masina isika. Cela signifie que nous devons vraiment recevoir le Andao vakitsika Saint-Esprit. ny asan'ny apôstôly toko faha 6:10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fafito. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 7. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitety tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy ka nahita mpianatra sasany teo izy. Ka nanao taminy hoe efa niraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo. Fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary ho Paoly ho amin'inona ary no nanaovana batisanareo dia hoy ireo ho amin'ny batisan'i Jaona. Fa ho Paoly Jaona nanao ny batisa fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nahare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary rehefa nametrany Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony ho 12 lahy no isan'izy rehetra. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Rifikonina rehetra manarika ity fotoana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Araka ireo tantara nambarako taminareo reo, selon ces histoires que je vous ai annoncées, nataon'Andriamanitra nandray ny fanahy masina avokoa sady no fialoana ny apôstôly.
Dieu a déversé son Esprit Saint et la plénitude du Saint-Esprit ny sur les mpianatra apôtres, jesosy rehetra tous les disciples de Jésus. ary nataon'andriamanitra nandray mifanahy masina avokoa ny fiangonana rehetra tamin'izany fotoana zany. Et Dieu a déversé son Esprit Saint sur toute l'Église à cette époque. Ry fiangonana toka eto Chère assemblée présente, anisany natao andray mifanahy masina sady natao fianona ihany koa isika olon'andriamanitra taranaka ankehitriny. nous devons recevoir aussi le Saint-Esprit, nous, le peuple de Dieu de la génération actuelle. zay rehetra miaina amin'izao vaninandro farany izao dia natao andray mifanahy masina avokoa na lahy na vavy. Tous ceux qui vivent dans ces derniers jours sont destinés à recevoir le Saint-Esprit, homme ou femme. Ny tanjon'andriamanitra amintsika olon'andriamanitra ankehitriny dia ity. L'objectif de Dieu pour son peuple actuellement, c'est ceci. Mba hatonga antsika olon'andriamanitra rehetra afaka hijoro sy toetra tsara ho an'andriamanitra manoloana an'ireo olana sy ireo ady hatrehana amin'ny andro farany. C'est pour que le peuple de Dieu puisse tenir ferme jusqu'au bout devant les difficultés et les combats des derniers jours. Araka ny efa nambarako taminareo matetika dia izao Comme je vous l'ai déjà dit souvent, amin'izao andro farany izao dia maneho ny tena fahasiany ny divoly. dans ces derniers jours, le diable manifeste vraiment sa méchanceté. Tena maneho toetra masika be amin'ny olona rehetra ny divoly. Le diable montre vraiment un caractère très méchant envers le monde. Tsy nijetilisa olo zao tontolo zao ihany no anehoany tiany anehoany fahatezeriny fa hatramintsika fiangonana. Ce n'est pas seulement envers les païens de ce monde qu'il montre sa colère, mais envers l'Église. Mazava ny voalazan'ny apokalypsy toko 12 Ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 12 est fa efa clair. nampidinina tety ambony tany divoly miaraka amin'ny fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny andro azony anaova mission. Que le diable est descendu sur terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps pour accomplir sa mission. Tena maneho fahatezerana eto ambony tany ny divoly. Le diable est vraiment animé d'une grande colère. Zany no antony fisian'ny zavatra maro amin'ny karazany zay tena mampahory eto ambony tany ity. C'est pourquoi il y a toutes sortes de souffrances sur cette terre. Efa nanambaran'izany Paoly apôstôly. L'apôtre Paul l'a déjà annoncé. Timothée faharoa telo andiny voalohany no milaza izany. C'est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, Hoe verset any 1, aparany ady isy andro mahory. que dans les derniers jours, il y aura des temps Any difficiles. aparany ady isy fahasarotam-piainana. Dans les derniers jours, il y aura des difficultés. Any aparany ady ho tapidalaka leny ny olona rehetra. Dans les derniers jours, le monde ne verra plus d'issue. Ry fiangonana manarika an'izao fotoan-dehibe izao. Chère assemblée présente à ce grand Hoy culte, aho amintsika rehetra. je vous dis à tous, Zava-dehibe ny namonjena ny fanahinao. c'est important que ton âme soit sauvée. Zava-dehibe ihany koa ny maha-olon'andriamanitra anao ato amin'ity fiangonana refi androra kely ity. C'est aussi important que tu sois le peuple de Dieu dans cette église Réfi à Fa tena Judaïque. lehibe indrindra amin'andriamanitra dia izao. Mais le plus important aux yeux de Dieu, Ianao isika maharitra tsara hatramin'ny farany amin'ny famponan'ny tompo. c'est que toi et moi, nous demeurons jusqu'au bout dans le service pour le Seigneur. Tsy miembotra ela tena an-dalana. Que nous ne reculons pas en chemin, Tena tsy miverin-dalana arabaky teny. que nous ne rebroussons pas chemin littéralement. Mazava be ny teny nataon'i Jesosy. Matthieu 24:12. La parole de Jésus est claire dans Matthieu chapitre 24 verset 13. 24, verset 13. Fa zay mahatratra farany vojena hoy Jesosy. Que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. Izao anefa. Mais Tsy voatohatra ny olana na ny ady. tu ne peux pas résister aux problèmes ou aux Tsy combats. voatohatra ho zany zavatra sarotra entiny divoly. Tu ne peux pas résister à toutes les difficultés Raha entraînées ohatra par le ka diable. tsy mbola nandray ny fanahy masina ianao na hoe tsy feno ny fanahy masina mihitsy. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Tsy ho zaka anao zany mihitsy ny fahoriana misy amin'izao andro farany izao. tu n'arriveras pas à supporter les souffrances de ces derniers Raha tsy jours. mandray ny fanahy masina ianao sady fenona ny fanahy masina. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Zany akery havana malala no fotony problema teo amin'ny Saoly mpanjakan'ny Israely. C'est la source des problèmes au niveau de Saül, le roi d'Israël. Fantany tsara fa olon'Andriamanitra izy.
Il savait qu'il appartenait à Dieu. fantany tsara fa misy Andriamanitra. Il savait que Dieu existait. Fa saika indrisy Malheureusement, raha nahita Goliata izy quand il a vu Goliath, dia tsy nanana finoana ny andresy. il n'avait pas la foi pour vaincre. Tsy vitany mihitsy niady amin'ny Goliata. Il n'arrivait pas à se battre contre Hoy ny Goliath. baiboly hoe raiky tahotra sy ny vatom-po Saoly sy ny Israely rehetra tamin'izany fotoana izany. La Bible dit que Saül et tout Israël étaient remplis de crainte et saisis d'effroi en ce Satria temps-là. efa niala tao amin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra. Parce que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Zany antsonge no antony natokan'ireo apôstôly tamin'izany fotoana izany saika resy. C'est pourquoi les apôtres aussi, en ce temps-là, allaient être vaincus. Apôstôly Jesosy ry zareo Ce sont les apôtres de Jésus. efa nandray ny fanahy masina ry zareo. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ary efa niseho tao amin'ireo apôstôly ny hery ny fanahy masina. Et la puissance du Saint-Esprit s'est déjà manifestée devant les Zany apôtres. no antony matoka baiboly ny tantara fa rehefa nandray ny fanahy masina ry zareo teny eo ihany dia navita ny tory ny filazantsara. C'est pourquoi la Bible raconte que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, immédiatement ils pouvaient prêcher la bonne nouvelle. Ary teny eo ihany dia nahazo olona 3,000 nandray an'i Jesosy ry zareo. Et immédiatement, ils ont eu 3000 personnes qui ont reçu Jésus. Tsy resany intsony ireo karazana fanasitranana sy fakakana niseho tamin'izany fotoana izany. On ne parle plus de toutes sortes de guérisons et de miracles qui se sont produits en ce temps-là. Fa saika indrisy tompoko Malheureusement, tapoka tsy napozina soudain, niara tao amin'izy ireo ny fahasahiana nijoro vavolombelona sy nitory an'i Jesosy. l'audace pour témoigner et pour prêcher Jésus s'est retirée d'eux. Tsy vitan'izy ireo intsony ny nanao vavaka ny marary. Ils n'arrivaient plus à prier pour les malades. Dia efa nanina vetivety teo reto apôstôly. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Fa inona ny tsaka teo amin'ny fiainan'izy ireo? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Dia raha mamaky baiboly tsika dia zao ny tantara. Si nous lisons la Bible, voici ce qui est écrit. Niena ny fahafenoa fanahy masina tao aminy. La plénitude du Saint-Esprit a diminué en Tsy eux. hoe nilaza ny fanahy masina ry zareo. Ce n'est pas que le Saint-Esprit s'est Fa retiré le d'eux, fahafenoa fanahy masina mihitsy no tsy ampy. mais c'est la plénitude du Saint-Esprit qui ne suffisait plus. Vokatry zany Le résultat, dia tsy navitany vitany teo olontsony zareo. ils n'arrivaient plus à faire ce qu'ils faisaient auparavant. Adoke vakitsika ny voalazan'ny asan'ny apôstôly toko faefatra andimy fafito amby roapolo ka hatramin'ny andefy raiky amby telopolo. Lisons ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 27 à 31. Toy zao ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Hérode sy Ponty Pilato mba nibe ny jetily sy ny olona Israely haloatra mpanompoana masina dia Jesosy ny soranao. Io zany vavaka nataony. Mba hanao zay no tendreny tananao amatsianao raha teo atao. Koa ankehitriny tompo jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny tenao amin'ny fahasahiny rehetra satria efa tsy tao intsony ny fahasahiny. Ombany ny anjiranao ny tananao asitrana sy anaovana famantarana sy fakakana amin'ny anara Jesosy mpanomponao masina. Dia andiny faraika amin'ny telopolo dia raina ny tompo. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonana dia feny ny fanahy masina izy rehetra, feny ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, que Dieu soit loué, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mazava-be mihitsy ny voasoratra. Ce qui est écrit est très clair. Fa rehefa tsy nameno azy ireo intsony ny fanahy masina tahaka teo aloha Quand ils n'avaient plus la plénitude du Saint-Esprit dia comme tsy avant, afaka nanao ny asan'Andriamanitra arak'izay tokony ho ataony ry zareo. ils ne pouvaient plus accomplir l'œuvre de Dieu comme ils devaient le faire. Tsy tao anatiny intsony ny fahasahina ijoro vavolombelona. Ils n'avaient plus l'audace et l'assurance pour témoigner.
tsy tao anatiny intsony ny fahasahina hitory an Jesosy Kristy. Ils n'avaient plus en eux l'assurance pour prêcher Tsy Jésus-Christ. tao anatiny intsony ny fahasahina anavavaka ho an'ny marary. Ils n'avaient plus l'audace pour prier pour les malades. Matateraka finatao aminy fa zareo dia afaka manao fagagana. Ils savaient pour leur foi qu'ils pouvaient faire des miracles. Kanefa dia deraina ny tompo araka eo andiny faraika amin'ny telopolo io. Et que Dieu soit loué au verset 31. Rehefa nivavaka indray ry zareo dia nilatsaka amin'ny fanahy masina ary feno fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina tahaka ny teo aloha. Quand ils eurent à nouveau prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance comme avant. No zany mitola antsika fiangonana toka eto aho. C'est pourquoi je vous exhorte, vous tous qui êtes Aza ici, mionina fotsiny ianao hoe efa voavotsy ny fanahinao. ne te contente pas que ton âme soit sauvée, Aza mionina ihany koa ianao hoe efa mpivavaka atao fiangonana refi ianao. ne te contente pas tout simplement que tu pries déjà à l'église Réfi. Tsara daholo zany rehetra izy zany. Tout cela est bien beau, Fa ny lehibe indrindra, mais le plus important, ny lehibe indrindra le plus important, dia aoko fianonana ny fanahy masina ianao. que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aoko fianonana ny fanahy masina ianao. C'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aoko fianonana ny fanahy masina ianao. C'est que tu sois rempli du Mba Saint-Esprit. tokanao haritra tsara hatramin'ny farany. Pour que tu puisses persévérer jusqu'à la Mba fin. tokanao havita ny zavatra mpanaoviny Jesosy anao. Pour que tu puisses accomplir ce que Jésus t'envoie à faire. Mila mijoro vavolombelona matsisika fiangonana amin'izao vaninandro zao. Parce que nous devons témoigner, nous qui sommes l'Église actuelle. Mila mitory ny filazantsara. Nous devons prêcher l'Évangile. Mila manambarany amin'ny Jesosy vohomby teo ambony azy fijaliana. Nous devons annoncer Jésus qui a été crucifié. Noho izany nanapa-kevitra Andriamanitra fa amin'izao andro farany izao andatsahana ny fanahy masina isika. Alors Dieu a décidé de déverser son esprit sur nous en Ary ces natao derniers jours. fianona mihitsy. Et que nous soyons vraiment remplis Ka du ho iaho hoe Saint-Esprit. manana etaeta ianao. Alors je vous demande d'avoir la Manao soif. vavavaka be mihitsy ianao. Prie beaucoup. Ny tanjon'Andriamanitra ihany koa ho antsika olon'Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao dia ity. L'objectif de Dieu pour son peuple en ces temps actuels, c'est ceci. Ny tanjon'Andriamanitra dia mba hatokantsika ho voatafiery ka aomby sy hamokatra ary ahazo olona marobe ho an'i Jesosy. L'objectif de Dieu, c'est que nous soyons revêtus de puissance et que nous réussissons à avoir beaucoup d'âmes pour Jésus. Araka ny nambarako taminareo teo mantsy, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tsy maintsy mitory filazantsara isika. nous devons prêcher l'Évangile. Iraka tsy asika laviny zany. Nous ne devons pas refuser. Manatsina amin'Andriamanitra isika raha ohatra ka tsy mandeha. Nous aurons des reproches devant Dieu si nous n'y allons pas. Ataoko fa mazava aminareo le efatra nambarako tamin'ny heriny. Je crois que ce message est clair pour vous. Ka mahakasika ny fitorian'ny filazantsara, Concernant l'évangélisation, tsy vitanao ny andeha. tu n'y arriveras pas à le Tsy faire. vitanao ny andeha hitory ny filazantsara raha tsy fen'ny fanahy masina ianao. Tu n'arriveras pas à prêcher l'évangile si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Dia andeha ianao, Tu voudrais y aller, fa la hery manosika anao mba andeha tsy misy. mais tu n'as pas la puissance pour y aller. Lasa asa sarotra aminao ny mitory ny filazantsara. Cela devient difficile pour toi d'évangéliser. Araka ilay nambarako taminareo teo, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ilay nivakina tamintsika mahakasika an'ireo apôstôly, ce que nous avons lu concernant les apôtres, jereo no nahazo azy ireo. regardez ce qui est arrivé. Tsy afaka nitory ny filazantsara intsony zareo satria tsy fen'ny fanahy masina. Ils ne pouvaient plus prêcher l'évangile car ils n'étaient plus remplis du Saint-Esprit. Noho zany mampahirantsika rehetra hoe mivava isika androany, C'est pourquoi je vous encourage à prier aujourd'hui. manana etaeta andray ny fanahy masina, Ayez la soif d'être remplis du araoko Saint-Esprit fianona ny fanahy masina mihitsy. et que nous ayons tous la plénitude du Saint-Esprit. Ry havana malalo toga eto. Bien-aimés qui êtes ici, Matoa Andriamanitra nanao tefikasana ato anaty baiboly ity. si Dieu a donné une promesse dans cette Bible, Nanao tefikasana Andriamanitra tamin'ny andron'ny Joelam-paminany. Dieu a donné une promesse au temps de Joël, son prophète. Satria tian'Andriamanitra ho toka amin'ilay tanjon'Andriamanitra isika taranaka ankehitriny. C'est parce que Dieu veut que nous qui sommes de la génération actuelle, nous atteignions l'objectif de Dieu. Noho zany aza mety fitopitany devoly isika toka eto.
Alors ne nous laissons pas tromper par le diable, nous qui sommes ici, efa fatatrany de volomatsy parce que le diable sait déjà fa rehefa feny fanemasy isika fiangonana que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit ary voatafihery ihany koa et revêtus de puissance, dia tsy maintsy ataon'andriamanitra mandresy amin'ny lafin-javatra rehetra Dieu va nous donner la victoire dans tous les domaines. tsy eo amin'ny lafiny asan'andriamanitra ihany Ce n'est pas seulement dans l'œuvre de fa Dieu, eo amin'ny lafiny fiainantsika amin'ny maha-olombelona atsika mais dans toutes les facettes de notre vie en tant qu'humains. satria ny olona fen'ny fanemasina ihany Parce que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit no manana hery entina manohitra ny herin'ny fahavalo ont la puissance pour résister à la force du diable. ary ny olona manana ny fanemasina ihany koa Et seuls ceux qui ont le no Saint-Esprit anana finoana matanjaka ahafahany mandresy ont une foi ferme pour vaincre. ry havana malala Bien-aimés, andao hivavaka isika nous allons prier. manana eta hitandray fanemasina Et la soif de recevoir le Saint-Esprit. asa ho isan'ny olona tonga fotsiny eto ianao Ne sois pas parmi ceux qui viennent fa seulement mialoha ny ici, alanao eto mais avant de quitter ce dia lieu, asehoin'andriamanitra ny eta hitanao ny andray fanemasina montre à Dieu ta soif de recevoir le dia Saint-Esprit aoka ny natanjona ny ofian'olona fanemasina ianao et l'objectif d'être rempli du Saint-Esprit. andao tsika hitsangana dia hiaraka anao hira anankiray dia voavitsa hiry zay dia hivavaka tsika rehetra mba andray ny fanemasina Levons-nous, nous allons faire un chant et après le chant, nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Fanai masino milana ua fanayo fanai masino milana ua fenuia Nous allons maintenant prier. Montre ta soif de recevoir le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Je crois que le message était clair pour toi. Prions tous. Pour vous qui êtes en ligne, priez comme nous. Montre ta soif de recevoir le Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit. apidina ny fanany amintsika rehetra andriamanitra androany apidina ny fanany masina amintsika rehetra tonga eto andriamanitra androany raisy zany amin'ity androandroany ity raisy zany amin'ity androandroany ity aoko fianona ianao aoko fianona ianao
fanay masinao midina aminay rehetra ianao androany ianao no ilay tefikasany ray noho ny am' jesosy efa niatsakana tamin'ny maty ara-piraka takavan'andriamanitra ray dia milatsaka aminay eto anao fanay masina milatsaka aminay eto anao fanay masina mameno anay ianao fanay masina mameno anay ianao fanay masina mameno anay ianao fanay masina Alléluia. Alléluia. Misaotra tompo misaotra mameno ianay ianao fanay masina mameno ianay ianao amin'ny androany ity Alléluia. Jésus, 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 umekwa nami fiana. Jésus, 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 umekwa nami fiana. Sisa. Sisa. Sisa kulanya nawe. Umekononi tena. Sisa. Sisa. Sisa kulanya Jesu, Jesu. Amen, amen. Jesu, Jesu. Dia tsaritra ela ito isika satria efa mifolo latsaka zao a mbola ho avy fidira manaraka dia tahaka izao zany filazana